Niverina ny vory ary hita teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza nandritra ny fionana tamin'ny Vomera nasionaly maleo tena misana ny fiarovany ny zololombelona ny sasany tamin'ireo deputeny Mapara. Naneho ny heviny makasika izany fiverenan'ny deputeny Mapara ao amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena izay indrindra ny somavim-bahoaka ny Feno Arivo Atsinanana. Vola Ravoa sy Tsirakotoarson. Niverina mivory eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ireo député Mapara anisan'ny tonga nanatrika ny fionana tamin'ny Vomera nasionaly maleo tena misana ny fiarovana ny zon'olombelona na ny CNIDH i Navraolodina sy Ratsivalaka Michel. Malona ny fiverenan'ny député Mapara mivory eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza dia naneo hevitra ny député ny Feno Arivo Atsinanana Mohamed Ahmad. Eto moa dia raha mahafantatra fa miverina tsikelikely zany ny député zay tsy niakatra tandafy tanatin'ny volana maromaro naneo ny heviny tary amin'ny Analakely 13 mai zao dia sorako manokana zay rehefa tonga ao fa maromaro zao ny tonga ary mbola miantso an'le mbola variana any satria efa azo lazaina fa mirosona raha pirenena amin'izao fotoana zao hitantsika androany ty tatsy nataony CNDH zay mikasika miaro ny zon'olombelona io dia ao izy manao tatitra. Ny député voafito amin'ny distrikan'ny Manandrina ihany koa dia anisany nanatrika fivoriana teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza saingy no mariany kosa fa manohy ny tolona eny amin'ny 15 Mei ny député avy amin'ny Malagasy miara-miainga. Zahay aloha zany dia anisan'ny solombavam-bahoaka ny tolona ho an'ny fanovana. Ny fanovana andadiavina teto dia ny fanajana ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia mbola mitaky koa zahay hoe araha ny voalaza ny didim-pitsarana navoaka ny ACC ao anatin'izany ny fanaovana ny fifidianana amin'ny fotoana mainandro. Izany hoe raha adika amin'ny teny vahiny zany dia élection anticipée zany. Izay zany no takinay ka dia hatreto tsy mijanona ny tolona izay zany mbola mitolona foana ho an'ny fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny zava-nisy teny Tsimbazaza androany malaina mivory ireo solombavam-bahoaka ampolon'ireo député nanatrika ny tatitra ny asa vitan'ny CNIDH nandritry ny taona 17 izay natolotry ny filohany ty rafitra ity Ramatoa Miray Rabenoro ny maraina tao anatin'ny fivoriana azo ny besin'ny maronatrehana teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza.